ria mana malalo ny tompo dia mbola hoavitovinao amintsika rehetratrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy wa Kristy tompontsika. Amen. Tena ao anatin'ny vanim-potoana aorinan'ny Pasika isika izao ry havana, ary ny Pasika izay ho avy nankilazaintsika ny ilazana ny hoe nanolona ny tompon'ny fiainany ho antsika. Raha ny marina dia mila mandiny tena isika fa raha nanolotra ny fiainana antsika ny tompo tena nandray izany marina be isika, so dia notosim-pohitany, so dia nilavina ny fanolora-tena nataon'ny tompo fa nanahirana antsika. Efa misy koa ary inona fa io izany isika rehetra diavako tena nandray ny tompo tokoa isika ny amin'izany fanolora-tena izany. Ny Mateo 7:1-7 ka hatramin'ny 4:10 izay angalantsika ny fampianarana ny tompon-teny amin'ity an'ity ry havako dia tokony ho fantatsika tsara fa isan'ireo tompon-teny nataon'i Jesosy tao tendrohitra nanomeza ny fampianarana maro ho an'ireo izay niaraka taminy, izay niaino azy, ary rafitiny izany tompon-teny tao tendrohitra izany dia izao nanolotra fampianarana ny amin'ny tokony atao amin'izay fandraisana marina sy ny fanaran-dia an'i Jesosy Kristy ny tompo. Ry havana malala ao amin'ny tompo, raha nanolotra ny fiainanao antsika marina ary ny tompo Jesosy Kristy dia tsarobe fa torohevitra omeny antsika raha sy toro natao anatin'ity Mateo 7:1-7 ka hatramin'ny 9:11 ity no ifampizarako aminao anio. Misy torohevitra telo omeny ny tompo anao rehefa nandray izany fanolora-tena ny tompo izany ianao. Ny tompo ry havana dia milaza amintsika fa raha mandray ny fanolora-tena ny marina isika dia hanampy antsika hamany olana eo amin'ny fiainantsika izany. Izay ny voalohany, raha tena nandray ny fanolora-tena nataon'ny tompo marina isika dia hanampy antsika izany amin'ny famahana ny olana rehetra eo amin'ny fiainantsika. Ry havana malalo amin'ny tsotra sy mazava voalazan'ny Mateo 7:1-7 manao hoe mangataha dia omeny ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, dondony dia hovoana ianareo. Ary eo amin'ny 9:5 dia mbola mafisana izany ka hoy izy fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no voana. Izany hoe ny olana rehetrarehetra eo amin'ny fiainantsika hoy ny tompo, rehefa mandray ny tompo anao dia nomeny torohevitra fa voavaha avokoa izany rehetrarehetra izany. Ry havana malalo amin'ny tompo, moa vetsy ireo zavatra anankitelo ireo no tena mibany amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ny zanak'olombelona ry havana dia mangataka lava. Ny zanak'olombelona tsy mety miolona fa mitady lava ny zavatra rehetra, ary ny zanak'olombelona dia midododo mandondona tsy mandondona roa fa te hanana fiainana tsara eo amin'ny fiainany. Ry havana malala, tsaroso izany fa na kristianina ianao na tsy mivavaka ianao, na iza ianao na iza, dia izao no fisotra ny fiainantsika. Mangataka hatrany isika satria tsy ampy na tsy mba manana mihitsy azy, ary dia tsy misalasala mangataka amin'izay rehetra azo angatahantsika. Ary indrindra koa mitady foana isika satria tsy mahita ny tonga lafatra sy ny mahasambatra antsika, any ka mitady atsy, mitotototo atseroa, mivezivezy atsy sy ny hetry ny oroany koa amin'ny fiainantsika. Ary ny farany havana dia izao, toa sasatry mijajirika ny velantsika fa tena tsy tafiditra ao amintsika mihitsy izany atao hoe fiainana maha-kristianina izany. Any ka mitsingevaheva ny fiainana indraindray, tsotra nefa ny variteny nataon'ny tompo. Raha mandray ny tompo isika amin'ny fanolora-tena ka raisika ao anatsika izany fanolora-tena ny tompo izany dia ho voavaha avokoa izany rehetrarehetra izany fa manana vahaolana amin'izany ny tompo. Hoy izy, raha mangataka ianao mahazo varany. Tsarovo izany ry havana fa raha any amin'ny tompo isika no mangataka
dia mahazo valiny an-trano ny fangatantsika fa tsy mba miandro vasoka fotsiny any. Tsarovo koa fa raha mandeha makany amin'ny tompo isika no mitady dia tsy manzavozavo na halika no hitatsika fa tena ny fiaina ny tompo mihitsy no tonga ao amiko, no tonga ao aminao, ny tonga ao amintsika rehetra, ny tonga ao an-tokantranotsika ao, ny tonga amin'ny fiainantsika rehetra sy ny fiarahamonina manodidina atsika. Ary ny fahatelo farany dia izao, ny tompo ihany rehefa nanolotra ny tenany no namono danadana ny fiainana mba hidirantsika ihany koa, mba ho varavarana azy mantoka fa tsy avela no jiatry ny atsika na ho faty ny fahamoizam-po isika eo amin'ny fiainantsika. Izany no tompontsika izay nanolotra ny fiainana antsika. Tsarovo fa zany no fitiavan'Andriamanitra izay nambarany tamintsika tamin'ny alalan'iny Pasika vavy nankalazaintsika iny. Ary tsy mijanona eo iny ka hivalona toy ny tantara fotsiny ihany fa tena miatra amin'ny fiainantsika hatramin'ny anio ny apitso sy ny mandrakizay riavana. Satria nahoana? Ny tompontsika be fitiavana, ny tompontsika manampy antsika fa tsy hamelantsika ho rery, ary ny tompo manome vahaolana hatrany. Na inona olana eo amin'ny fiainanao tadidio zany, na inona olana eo amin'ny fiainanao dia hoy ny tompo aminao manao hoe mangata dia omeny ianareo. Vahaolana ny tadiavana zany. Na inona olana eo amin'ny fiainanao dia hoy ny tompo aminao mitadiava vahaolana aty amiko dia mahita ianareo. Ary na inona olana rehefa mandondona any amin'ny hafa ianao mitady vahaolana dia hoy ny tompo aty amiko mandondona fa ho vaky sy omeko vahaolana ary ampandrosoko ianao. Riavana malalo amin'ny tompo manomboka an'io aza vela ho gejain'ny eloka sy ny fahotana sy ny olana ny fiainanao, ny fiainanao tsirairay avy io, ny fiainanao isa-tokantrano, ny fiainanao io mpivady io, ny fiainan'ireo mpianaka, ny fiainan'ny mpiray-tampo, ny fiainan'ny hafa rehetrarehetra, ny fiainantsika na dia aty am-piangonana ary any anaty sampana sy ny hafa rehetrarehetra any amin'ny toeram-piasanao, ny fiainanao manodidina anao rehetrarehetra aza misalasala manomboka an'io fa fanomen'ny ny tompo torohevitra isika ka say angataka aminy isika fa tsy hitodika any an-kafa ho feno fandrika. Say hitady azy isika fa tsy hitady an'Andriamanitra izy eo amin'ny fiainantsika, ary androso hoaniny isika ka tsy salasala satria izy tsy mba manidy barabarana na mandrindry barabarana fa mamoatsika arak'izany. Hoy ny Deutéronomie riavaka izay nivakina tanitsika teo, Deutéronomie 3:30 andiny 7:20 ka hatramin'ny 20. Fa mifidiana ny fiaina mba ho velona ianao sy ny taranaka ao dia ho tian'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka iaino ny feony sy fikitrana, fa izany no fiainanao sy fahamarony andronao. Fitiavan'Andriamanitra izany dia torony ianao dia tsotra ihany, raiso ny fanoloran-tenany fa vahaolana ho amin'ny olana manjary rehetrarehetra aminao zany. Fa ny faharoa dia ity riavako, raiso ny fanoloran-tena nataon'ny tompo, ny fanolorany fiainanao anao aza misalasala ny amin'izany fa tsy hitsahatra ny andray zavatsoa ianao, ny izaniza sa mandray izany fanoloran-tena ny tompo izany ka mandray ny tompo tokoa mametraka ny fiainany eo am-pelantanan'ny tompo dia izao andray zavatsoa ianao, ary zavatsoa tsy mety tapitra izany ho azonao zany. Hoy Jesosy no fampianarana eo amin'ny 1:10 ko ianareo na dia ratsy aza mahalala nome zavatsoa ho an'ny zanakareo, tsy mainka avanorainareo izay any an-danitra no hanome zavatsoa ho an'izay mangataka aminy. Riavako malalo amin'ny tompo, zavatra marina zany. Isika rehetra izao manan-janaka avokoa ny ankamaroany, azo ho an'izay mbola tsy manana dia mbola alo ianareo. Isika indray izany fitiavana n'izany. Ny zanaka tsy ny hoe ho ankonana ihany fa manodidina ny zanaka mipiray-tampo sy ny hafa rehetrarehetra, zanaka avokoa izany aty am-piangonana, zanatsika avokoa angonana ny rehetra. Indray izany fitiavantsika any, fa nefa hoy ny tompo mihoatra lavitra noho ireny ny zavatsoa omeko anareo. Raha fanontaniana nataon'ny tompo eto riavako, ny tena marina dia fampandinian-tena no tena tiany aseho amin'izany rehetrarehetra izany
ka tehiteny izy manao hoe raha angataka na hitady na andondona any akafa zany isika dia mety mahazo tokoa everisika ho tsara fa saingy tsarovo kosa fa ny tompo reriany no manome zavatsoa tena tsara sy azo antoka ho atsika tiavana malalo amin'ny tompo aza jerem-potsiny aza vena hivalona ho toy ny tantara lasa ny fanoratenan'ny tompo amintsika fa raiso zany fefa miandry anao ny zavatsoa maro samihafa izay omeny tompo anao ary ity ny mahagaga diavana Andriamanitra tsy mba miangatra na inoninona toetranao na inoninona fahadisoanao na inoninona fiainanao na inoninona faripahalalana nananao na inoninona vola mikarena aminao na inoninona ianao mafy na inoninona zavatra iainanao isan'andro isan'andro dia zao rehefa mandray ny fanoloran-tenan'ny tompo ianao sy miangatra aminao zany ny tompo rehefa mandray ny fanoloran-tenan'ny tompo ianao dia omeny zavatsoa ianao zay tsy ny sambatan'olona ihany avero amintsika rehetra eo amin'ny fiainatsika izany tsy mba maniry an'izany zavatsoa zany isika ao amin'ny tokantranonao eo amin'ny ankonanao eo amin'ny fianakavianao mahatonga anao andeha hivoaka isan'andro andeha hiasa sy ny sisa ireny hitady zavatsoa ianao nanatin'izany raso ny fanoloran-tenan'ny tompo fa izy vonona manome anao zay fantany fa tsy omeny ny hafa fa ho anao reriany ary nomeny anao tsy omeny ny hafa ary nomeny ny hafa efa ny hafa fa izy koa mahafantatra zany ho antsika rehefa manome zavatra ho an'ny olona anankiray tsika dia arakaraka ny fifandraisantsika amin'ny olona io no lanja sy hatsaran'izay fanomezana ataontsika zay ihany tsarovo zany raha ny vaditianao dia hafa mihitsy ny fanomezana omenao azy fa misy fanomezana ohatra fanomeny vaditiana fa tsy omena ny hafa ohatra raha ohatra ianao ka hoe tianao ny vadinao ka omenao peratra ka misy olo-kafa tsinotsinonao arika hoe tianao dia omenao peratra midika zavatra hafa zany raha volamena aloha dia raisiny ihany mety ho amidiny fa midika zavatra hafa zany rehetrarehetra zany ry havana malalo amin'ny tompo tadidio tsara fa zany ny fomba fanomezantsika olombelona fa tsy mba tahaka n'izany ny tompo atao mitovy avokoa ny zavatsoa rehetra ary fatany sy voalanjalanja ny zavatsoa omeny anao io fa ny zavatra endrasany aminao dia sotra ianao mangataka ianao mahitady azy ianao mandondona ary mandray ny fanoloran-tena fa rehefa zay dia mandray zavatsoa ianao petera ry avako raha namaky tsara ny asan'ny apôstôly teo tsika misy andiny maromaro hoe Andriamanitra anie tsy mba miangatra fa nomeny ny olona tsy petera fa nahoana ianao ny variana tany amin'ny olona tsy voaforan-tany fa zay teto sy ny sisa fa naninona tsy taty aminay sy ny sisa sy ny sisa dia ho petera eo amin'ny andiny fahafito ambin'ny folo amin'ny asan'ny apôstôly andiny faraika ambin'ny folo koa raha mba omen'Andriamanitra azy ny fanomezana tahaka atsika fonosika vao nino amin'i Jesosy Kristy tompo dia iza moa anao sakana an'Andriamanitra petera dia ilaza manao hoe ninona fanomezana tsy ny ataonareo rehefa tian'Andriamanitra omenina fanomezana ny olona iray ny ankonana iray ny fianakaviana iray ny fiangonana iray ny mpino anankiray ninona toetra ninona fiainana ninona fitadiavana ninona toetsay ninona tare ninona zavatra hafa iainany fahaizana sy ny fahalalana sy ny sisa dia izao tsy afaka manaka an'izany ianao dia tahaka an'izany ko isika ry amiko rehefa tian'Andriamanitra isika mandray azy amin'ny fanoloran-tenany tsisy masaka an'izany fitiavana Andriamanitra atsika izany averiko indray mandeha iza moa isika no tsy mitady zavatsoa eo amin'ny fiainana zany eny no mahatonga anao tsy tapandromany io dia zany mahatonga antsika mba hoe mampianatra ny ankizy satria mitady zavatsoa isika zany mahatonga antsika ty atany lavitra ty amin'ny firenena levitsika satria atiany averintsika fa hitadiavana zavatsoa izany mahatonga antsika miasa satria mitady zavatsoa isika izany mahatonga antsika mba hoe mividy an'izao mahavidy an'izao sy sisy mitady zavatsoa isika izany mahatonga antsika hoe mivavaka amin'ity ora sy fotoana ity ary mamonjy ny fanompom-pivavahana manao asa fanompona maro samihafa satria mitady
zavatra isika ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Izao tadeo raha mitady zany any akafa isika dia mety mahita ihany, fa sain'izao mety feno ambadika sy toko zany tandrena. Ary zao koa mitsarovy na iza mahasamilaza fa afaka manome zavatsoa anao dia mety tady tambany aminao izy zay mba may fa mandalo ihany izany ary mitady tonontsoa aminao izy. Fa Jesosy Kristy kosa rehefa nanolotra ny fiainana ny taminy mba tadiavan'ny tompo aminy dia izao mba azavela fotsiny ho latsaka an-tany na verimainy zany fanoloran-tenany tompo zany, fa raiso ny fanoloran-tenany dia omeny zavatsoa ianao. Zay no torohevitra faharoa afaka torohevitra roa zay no vitatsika. Voalohany, raiso ny fanoloran-tenany tompo fa manampy anao amin'ny vahaolana eo amin'ny fiainanao zany. Ny faharoa, raiso ny fanoloran-tenany tompo fa hahita zava-tsotsy lany amin'ny fiainantsika isika. Fa ny fahatelo farany dia izao, raiso ny fanoloran-tenany tompo mba mahay misafidy isika na tsy diso safidy isika eo amin'ny fiainana. Tiavana malalo amin'ny tompo zava-doza eo amin'ny fiainana izany hoe diso safidy zany, ary zava-doza eo amin'ny fiainana zany hoe diso varavarana ny idirana zany, fa na ianao menatra rehefa sendra diso ny varavarana idiranao, na ianao menatra na ianao tezitra sy ny sisa sy ny sisa. Aleo sara itsaina kely eny ry havako fa raha sanatria isika ny rahana amin'ny toerana anankiray ka nasaina niditra ao amin'ilay varavarana iray kanefa tsy tao anatin'izany no tafiditra isika, zavatra hafa no hitantsika tao anatin'izany trano zany, na isika tsy maintsy miemotra aloha, na isika menatra tanteraka, na isika hitsoka ary tsy hiverina eo tsony mandeha hiverina any amin'izay naneraka antsika tsirairay avy. Izany no efa tsapan'ny tompo ka dia mampianatritsika tsara izy eo amin'ny 1:17 mba te hampianatritsika ny hoe tandremo fa sao dia vavahady lehibe sy mahalalaka mahasarika fotsiny ihany no idirana, fa ny fiafarany reny eo amin'ny fiainana dia any amin'ny fahaverezana. Ary zany ny fakapanahy matetika mahazo ny zanak'olombelona rehefa saina mifidy dia mifidy ny lehibe, mifidy ny ngeza izay heverina fa ho tsara, kanefa tadidio ihany ry havako fa tsy zano ny tompo fa diso safidy anao amin'ny fiainana raha manatanteraka izany, raha varavara raha ny vavahady ho any amin'ny fiainana mandrakizay no tetiavinao araka izany. Dia hoy tompo fa izao atao safidy ary apetrany amintsika tsara zany, isika mihitsy no avelany safidy mahatoky antsika izy. Dia hoy izy eo amin'ny 4:40 eto ny vavahady ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Aveny ento ny vavahady ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Dia hoy isika amin'ny titeny manao hoe efa tsy natao hita mihitsy koa angamba zany, efa manahirana mihitsy koa angamba zany. Sia mampitana antsika ny tompo ary manoro-hevitra izy, tandremo fa misafidiana izay lalaka le, fa tsy ny lalaka le ihany fa ny vavahady idirana mba azahoana mandova fiainana mandrakizay. Taddio ry havako fa manatra indrindra samy olona zany hoe tsy mana-tsafidy zany, ary zany mba fanireny olona raha mba afaka hisafidy aho dia izao, raha mba zao ny safidiko dia tsy izao angamba ny fiainako sy ny sisa sy ny sisa zany rehetrarehetra zany. Ary na dia efa maty ny otatsika ary sika dia tadidio tsara fa teny tompo sika ka ho izy nifidiana ny fiainana anao ary mbola natorony zany tamin'ny teny ity, raiso aho dia afaka misafidy ianao izay zavatra hidiranao sy ny lalana lianao araka izany. Tandremo ny havako fa maro ny mahasodoka, maro ny mahavariana, maro ny maharendrena eo amin'izao fiainana izao ka nefa any amin'ny fahaverezana no hiafarany zany. Jereo tsara fa mora hita
sy tsy dia sarotra akory mitady azy ireny, kanefa ny fiafarany dia zava-doza sy zava-tsarotra. hoy ny voalazany Deutéronomia 7:7 tapany B. Efa natako teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana, ko mifidiana ny fiainana mba ho velonao sy ny taranakao. Mamene zany fitiavan'Andriamanitra antsika izany tiavaka, tsy mijanona eo amin'ny zanak'Israely ihany zany fa sika rehetra zao dia tadifa nataony amin'izany. Te hiteny aminao izy, ito misy fiainana, ito misy fahafatesana, ito misy fitahiana, ito misy fanozonana. Ka zao natoroko anao dia ity, raha mandray ahy ianao dia mividiana ny fiainana mba ho velona anao, atsianao rery ihany sy ny taranakao. Diavana malalo amin'ito, izany ny torohevitra omeny tompo antsika. Mbola isan'izay mandoro fiainana sy fitahiana isika ny dikan'izany. Efa nandray ny tompo isika, efa nino an'Andriamanitra isika, efa mametraka ny fiainana ao amin'Andriamanitra isika. Mety maro ny olana amin'ny fiainantsika fa tadio zany, mety maro ny zavatra manahirana mahalikiliky atsika, mahatonga zavatra manahirana sika mieritreritsika, andao hikorotana, andao esorona ny fiaina, andao ialana zany Andriamanitra zany, andao hifanaritaka etsy sy aroa. Fa ny fitiavana no omeny tompo antsika kosa tsy mialana inona fa mipetraka ao amintsika izany rehetrarehetra zany. Koa manomboka amin'ny teny io ty, mbola tsy tara, aza mody sary raisina ny tompo, mbola tsy tara, aza misalasala mandray ny fanolora-tena ataon'ny tompo. Fa mazava ny torohevitra omeny fa raha mandray izany ianao dia vavoko ny olana rehetra eo amin'ny fiainantsika, andray zava-tsoa amin'ny tompo hatrany isika ary mahay misafidy eo amin'ny fiainana isika. Tanteraka amintsika izany. Amen.